inona no dingana voalohany tokony hatao mba hitiavanao ny fahavalonao? Hitiavanao izay mankahala anao, izay manisy anao, izay manasarotra ny fiainanao. Satria samy mahalala fa i Jesosy tena nilaza tamintsika ny hitia azy. Ahoana nefa no tena hahatonga ny fontsika ho tia azy marina? Te hanoro hevitra anao aho. Rehefa mandany fotoana miaraka amin'ny tompo ianao dia mivavaha ho azy. Matetika isika dia mitaraina amin'Andriamanitra fotsiny hoe izao sy izao no nataony tamiko, fa kosa mampirisika anao aho hivavaka ho azy marina. Mivavaha ho azy satria mila fanambarana lehibe kokoa momba an'Andriamanitra izy. Mivavaha ho azy satria tsy mandeha amin'ny lalana ankasitrahan'Andriamanitra izy. Mivavaha ho azy satria maty ho azy Jesosy tahaka ny nahafatesany ho anao. Mivavaha ho azy satria manokana sy malala eo mason'Andriamanitra izy. Ary rehefa manomboka mivavaka ho azy amin'ny fo madio ianao dia hanomboka hiova ny ao anatinao. Mety hitranga eo ny eo izany na mitranga tsikelikely, fa raha manohy mivavaka ho azy ianao dia hanomboka hahita azy toy ny fahitan'Andriamanitra azy. Ary rehefa manomboka mahita azy toy izany ianao dia handeha ho azy ny fitiavanao azy.